anatin'ny tontolon'ny mozika kosa moa no amaranantsika ny vaovao no tanterana androany ny concertra momba ny mozika klasika izay fehezam-boninkazo natolotra manokana ho an'ny Lucien Emmanuel Randrianarivelo tetsy amin'ny FJKM Andrainarivo moa no nandraisana ity seho faharo ity. Vola Ravoavy sy Mamra Samuel. Feno ary lavatra ny concerta muzika klasika izay nitotsaina tao amin'ny paroasy FJKM Andrainarivo androany. Ireo fankirana ofron'ny andrareziny muzika klasika maneran-tany toa ny Handel, Bach ary Mozart no novelominy ireo mpitendry havanana amin'ny klasika teto. Ary noravahany feo mangany antoko-pihira 720 avy eo amin'ny fiangonana samihafa eto Andrenivohitra izay namelona ireo tononkira klasika nofron'ny Lucien Emmanuel Randrianarivelo. Fanandratana an'Andriamatoa Randrianarivelo Lucien Emmanuel ny fotoanandroany sy ny zava-bitany izany hoe ny talentany izany ka tsy misy io talenta vola azy io izay efa nohamarinina teny amin'ny akademia malagasy mpianatsy mazazy tamin'ny alakamisy vatomantany dia tsy vitan'le mozika fa ny mozika klasika amin'ny alalan'ny tononkira zany fa lainga am-panahy moa zany dia andreo le auteur compositeur apanepitra ao le Handel, ao ao Mozart, ao Brahms dia Lucien zany misy hira 720 taminatin'ny répertoire de muzika klasika io nomeny tonona ka ao amin'ny sokajina muzika klasika sacré dia ny tononkirana nomeny amin'ny teny malagasy zany dia narainy atao amin'ny baiboly kristiana dia fa izy dia mpanoratra tantara koa ka na ny fampianarana hira teny anaty rova izay nataony ndraibeny izay atao hoe ratany ny message nytikatra androany ity akoatran'ilay hoe fanandratana ny Andriamatoa Randrianarivelo Lucien Emmanuel sy ny talentany dia ny hoe tokony mina vahana amin'ny atao hoe muzika klasika. Tao anatin'ny 15 taona no nilalaovan'ny Lucien Emmanuel Randrianarivelo ny muzika klasika ary fankasitrahany ministère kolotsaina azy dia notolorina ny commandeur de l'ordre des arts et de la culture izy androany tao amin'ny FJKM Andrainarivo ihany. Isaraka hatrany ianao nanjoiny vaovao hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa indrindra ho amin'ny manaraka indray ary mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika tsirairay avy. Veloma tompoko.